Tipy kanety be dia ny farana ny zoma teo ny dingana fahaenina na ny etapy fahaenina farany amin'ilay fifaninanana be miray izay moa izy tia masters mini masters zay no fifaninanana ity ary ery zareo avy eo amin'ny be miray petanky avy etsy-podiny sitro no mikarakara fantatra izany ireo ekipa rehetra hiatrika izay dingana farany amin'ny faninanana izay. Fantatra avokoa ireo ekipa 27 tafita amin'ny grande finale ataony 27 sy ny 27 Desambra ho avy zao amin'ilay fifaninanana tsipika nety be mini masters pétanque a triplette boss karakarain'ny fikambanana be miray pétanque avy etsy-bodiny sotry. Izany dia ataorin'ny dingana fahaenina farany ny fifanitsanana na ny étape 6 natao tetsy amin'ny padoko mamasina ny zoma lasa teo. Mariana fa ekipa 27 indray no tonga namaly ny antso mpikarakara tamin'ity dingana fahaenina ity. Saivina fa hiavaka tanteraka ny dingana famaranana amin'ity fifaninana ity raha ny fahitana ny tolotra avy amin'ny mpikarakara. Tanteraka somatsara ny tapo voalohany ka hatramin'ny fahaenina izay soranay mpikarakara be miray pétanque fanaty tosa ny tapo enina izay. Fampanantenanay fanitenena ambinambina amin'ny grande finale izay toanay maillot sakafo 48 équipe tafiakatra farany. Azo verenana kely sy ampatsahivina ve le daty anaovana ny grande finale inona no hoe loka ho azo aminy? Azo tsara mihitsy ny mampafantatra ny rehetra izay tafiakatra fa 28-29 Desambra ny grande finale. Ny lokany voalohany moa dia Tana, la Renault Tana, ary ny faharoa dia 3 moto 6 TV grand plat. Fahitanareo mpikarakara ny hoe favitrihan'ny mpandray anjara tamin'ity fifaninanana ataonareo ty? Mahafinaritra mihitsy ny fandraisan'ny mpandray anjara amin'ilay pétanque satria tonga daholo tokoa zareo rehetra na avy any amin'ny faritany na vita Antananarivo. Reto avy ireo ekipa valo farany tafita amin'izany grande finale izany. Ny tanany larana voalohany Ianto, Benin, Bebera. Ny tanany larana faharoa kosa ny ekipa anisan'ny Dina Sitraka Mika. Larana fahatelo Lova Galin Iva. Larana fahaefatra kosa ny ekipa anisan'ny Njaka Abesa Laina. Larana fahadimy ny ekipa anisan'ny Naina Roka Benja. Larana fahaenina Pape Samim Salido. Larana fahafito Guy Gérard Pasy. Ary larana fahavalo mamen'ny ekipa valo tafita amin'izany dingana famaranana izany i Prince Lucas Fitiavana. Raha ny fantatra dia manana fikasana ikarakara fifaninanana raisam-pirenena hanasana ireo kalaza vahiny ny be miray pétanque amin'ny taona 12 sy 14. Tora sasany fizarana ny maillot avalona sany hoan'ireo tsy misy maillot itondasiny fanikafana tamin'ny 2015 nananana laitsika tamin'ny 2017 dia nitezina reo namanay mandakariva ao anatin'izany tontolo izay tontolo akamitsika rehetrany.